Ao anatin'izao fangataham-bavaka volana Jolay izao dia manasa antsika hivavaka amin'ny fomba manokana ho an'ny zokiolona ny Papa Raimasina, fa indrindra mba hanampy ny tanora hibanjina ny ho avy amin'ny mpanantenana ny traikefa sy ny fahindrin'izy ireny. Ao anatin'ny lahateny nataony ny Papa no mampahatsiahy fa manana andraikitra lehibe amin'ny taranaka vaovao ny zokiolona. Tsy afaka miresaka momba ny fianakaviana isika hoy ny Papa raha tsy miresaka momba ny mahazava-dehibe ny zokiolona eo anivontsika. Matetika ny zokiolona dia manana fahatsapana manokana momba ny fikarakarana na fiahiana, momba ny fandiniana ary ny fitiavana ho hiatrano ny Papa nanamarika. Tompony na mety ho lasa tompony alimem-panahy ny zokiolona hoy izy miteny amin'ny mahazokiolona azy. Ny fijoroana vavolombelona ataon'izy ireny momba ny fiainana na dia ny fisiny fotsiny aza dia maneho ny soatoavina maha-olombelona antsika. Ny tanora indrindra no manana zavatra maro hianarana sy azo avy amin'ireny zokiolona ireny. Mifanindran-dalana indrindra moa ity fangataham-bavaka ity amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany faharoa ho an'ny raibe sy ny renibe sy ireo zokiolona izay ho tanterahina ny alahady 24 Jolay 2024 ho avy izao any Roma sy amin'ireo dioseze ary fiangonana maneran-tany, manodidina ilay lohahevitra hoe mbola hamoa izy ireo amin'ny fahanterany. Salamo 2:20 andininy 5:20. Hoy ny Papa François hoe aoka ho tsaroantsika fa ireo ray aman-drenibe sy ny zokiolona no mofo mamelona ny fiainantsika, fa endrena miafy ny vahoaka. Izany no tsy maintsy ankalazantsika azy ary nametrahako andro iray manokana mihitsy ho azy ireo. Imbetsaka ny Papa François no nanasa sy nanentana ny zokiolona hampita ny finoana amin'ny fianakaviana. Resahin'ny Papa amin'izany ny mampisehatra azy ireo amin'ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly ary vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra. Iraka mahafinaritra nankinina tamin'ireo zokiolona izany. Amin'ny fotoana izay mampilatsaka ny tanjak'izy ireo sy mampihena ny asa fanaony, ahoana moa no tsy hahafaly azy ireo amin'ity iraka fampitana ny finoana sy ny traikefa amin'ny tanora ity, mba hahafahany mandroso amin'ny fiainana tsaratsara koa amin'ny mpitokiana. Harena ary rakitsarobidy ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny zokiolona. Miharihary izany eo ampahitana ireo ray aman-dreny zokiolona misotro ronono, mandray anjara amin'ny fanaovana asa soa, fifanampiana amin'ny fomba maro isan-karazany, na eo anivon'ny fiarahamonina izany, na eo anivon'ny fiangonana sy ny sekoly. Harena ho an'ny fianakaviana ihany koa izy ireny, ny raibe sy renibe izay tsy eo amin'ny laharana voalohany amin'ny fanabeazana intsony, nefa kosa manampy ireo zafikeliny hiditra ao anaty rafi-piarahamonina ao amin'ny fianakaviana. Rehefa mivavaka ho an'ny zokiolona ary isika dia mieritreritra mandraka-hariva ny tanora mba ho loharanon'ny fanantenana sy fandraisana andraikitra ho an'ny tanora ny traikefa-piainana sy ny fahindrena entin'izy ireny.